Faly miarabantsika rehetra ny Omady Madagasikara. Tonga isika, tonga ilay fotoana anandrasana, sy tsy inona fa ny fizarana ny loka izay niarahana tao anatin'ny fifaninanana horonan-tsary. Ie, andao raha antsika miaina kely Gaël miaraka amin'ny mpanaraka ny pejy ny fotoana niainana teo anatin'ny fizarana an'izay loka izay. Ndao ary.
Manao daholo ndraiky izy eo. Salama. Dia nanao ahoana? Nafinaritra ve fifaninanana? Nafinaritra be. Nafinaritra ve? Ie. Dia faly izany nareo fa nahazo fanomezana tany amin'ny Omady Madagasikara? Faly be. Misy entina mandeha mianatra e? Ie. Taminareo nanao an'ilay fifaninanana iny, dia isany nanampy anareo tamin'ilay vidéo iny sa nareo ihany? Za ihany no niaraka. Dia iza naka vidéo izany? Sokiso. Ay, sokiso. Ie. Dia vonona tsara izany nareo sao hiatrika ny taom-pianarana e? Ie. Ay, eny arany. Dia misaotra betsaka anareo telo, dia mbola misy namana hafa moa any e? Mbola misy anankiroa. Ay, ok ary. Dia misaotra anareo dimy mianadahy nandray anjara. Tsisy fisaorana. Dia misaotra betsaka nandray anjara. Ie. Misaotra betsaka anareo koa nanome lokanay. Eny ary eo. Merci Omady. Ianareo no lany tao anatin'ny skady faharoa nafinaritra ny fandraisana anjara. Ino manao ny fihetsem-po? Faly aloha e, tena faly tanteraka mihitsy ny fo satria mahafinaritra zany hoe mandray anjara ianao a dia tafiakatra dia nefa mbola nandresy dia tena mahafinaritra be. Tena voalazanao tsara mihitsy. Inona no mety hoe afatra tena nivoizinareo tao anatin'iny amin'ny hoe lohahevitra ny raisina tao anatin'ilay izy hoe fanajana ny tontolo iainana sy hoana? Ie, ny hevitra moa efa somary napita ihany tao anatin'ilay vidéo izay nataonay fa ilay izy mbola ho amafisinay hoe ho fanajantsika ny tontolo iainana mba ho ampatsara an'ity Madagasikara antsika ity dia andao mba samy entantsika tsirairay avy hoe efa misy ny WC public eny amin'ny tontolo eny tsy mba hanao ny malotontsika eny amin'ny rehetrarehetra eny fa andao mba samy hoe hiaro ny tontolo iainantsika dia hanaja ny tontolo iainana satria rehefa manaja ny tontolo iainana ianao dia manaja n'ilay olon-kafa mitovy aminao koa. Tena hitantsika anatin'izany fa tena mahafinaritra ary tena hita hoe tondra ventiny be ny afatra ny hoentin'ny zareo tao amin'ny skady faharoa akasitrany ianareo nandray anjara ary mampirisika anareo foana handray anjara tao anatin'ny fifaninanana izay ho ataon'ny komite fanabeazana. Ie, ianareo no tena ankasitrahana satria raha tsy nisy ianareo dia tsy nisy zahay nanao an'ilay fifaninanana fa mbola mazoto zahay mbola pare foana zahay. Makasitraka. Genial. Ianareo zao no nandresy tao anatin'ny skady fahatelo manaona ny fifaliana tao anatin'izay. Ie, tena faly aloha dia misaotra anao Madagasikara nanao an'ilay lalao fa mahafinaritra. Amin'ny skady fahatelo anareo dia inona tena hoe afatra mba ampitainareo ho an'ny tanora mitovy aminareo tao anatin'iny horonan-tsary izay ny tontolo sainareo iny. Ie, fantatra hoe tsy mety ilay herisetra dia izay indrindra no thème niraisinay tao anatin'ilay horonan-tsary dia hita ihany konkoa fa amin'ny vehivavy no tena hiaran'ny herisetra zany eto Madagasikara dia izay no nahatonga anay hoe aleo fiarovana an'ilay vehivavy mihitsy no andeha ho atao. Misy afatra manokana ho an'ny tanora mitovy aminareo ve ao anatin'izay lohahevitra fanajana lalàna izay? Ie, misy ngambany. Tsy mety ny herisetra zalahy, aleo tsy atao mihitsy raha ohatra ka hoe azo atao ny tsy manao anazy dia manentana tsara zany mba hoe fahendrena zany no entina miainy izay tapitra. Makasitraka anareo nandray anjara. Makasitraka. Ie, saotra. Merci Omady Madagasikara. Eny ary tompoko dia toy izay sy toy izay ny feiny ny fandehan'ny fifaninanana horonan-tsary tamin'ity indray mitoraka ity izay niarahanao tamin'ny Omady Madagasikara na 1000 a day for Madagascar. Dia iny santatra fotsiny ihany iny fa mbola misy maro hafa ho avy ihany koa. Mba ahafahanao misitraka ny maro hafa izay ho avy araka ny tenen'i Gaël Rajona teo dia arao tsy tapaka ny pejy fa maro ny zavatra ifampizarantsika zavatra asoatrany no ezahanay hoentina mpandrosoana ny tsirairay avy na eo fiarahamonina na amin'ny fifandraisantsika dia mametraka veloma mandra-piaona ao antsika rehetra. Veloma tompoko.